sy mankalaza ny anaranao Jesosy eo Jesosy eo midera sy mankalaza ny anaranao Jesosy eo Jesosy eo Haleluya 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 midera sy mankalaza ny anaranao Jesosy eo Jesosy eo midera sy mankalaza ny anaranao Jesosy eo Jesosy eo Haleluya 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 Hosanna 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 midera Hosanna 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 midera midera sy mankalaza ny anaranao Jesosy eo Jesosy eo midera sy mankalaza ny anaranao Jesosy eo Jesosy eo Haleluya 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 Hosanna 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 midera Hosanna 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 midera midera sy mankalaza ny anaranao Jesosy eo Jesosy eo midera sy mankalaza ny anaranao Jesosy eo Jesosy eo Haleluya 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 Hosanna 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 midera Hosanna 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 midera Haleluya dia iny hira fiderana mahafinaritra indray no hoentiko hitsidiana ny tokantranao amin'ity andro hariva mahafinaritra ity mino aho fa tena nidera sy nankalaza an'Andriamanitra ianao ary tena hoe nameho voninahitra an'Andriamanitra raky ny hira fiderana rahantsika ny hoe midera sy mankalaza anao zay ray satria tena tsara tokoa ianao ary eto ihany koa dia tsy adiniko ny hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny tombotsoa manokana izay nomeno anakony tamin'ity anio ity ary makasitraka ihany koa ny ray aman-drenitsika ny ara-ponoana izay manome anjara sehatra ho ahy hatrany amin'ny fivelarana amin'ny asa fanompoana an'Andriamanitra tahaka izao makasitraka indrindra tompoko ny amin'ny anjara sehatra izay nomenana ary eto ihany koa dia te hanentana anao hoe aza miala
fa tena afinaritra fotoanantsika ny tena hoe fotoana miavaka ho anao ty fotoanandroany arivo ty tena hoe Andriamanitra ampandalo fahatsarana rehetra amin'ny fiainanao raha toy ianao ka tena hoe isafidy androany hiaraka aminay amin'ity fandaranty tena hoe tsy hiaraka hatramin'ny faran'izao fandaran'izao ary eto ihany koa dia manentana anao hoe zarao maximum zao fandaran'izao tena maro ny olona zay tena mila fampaherezana, maro ny olona zay tena mila hafatra, maro ny olona tian'Andriamanitra hovonjena dia ny men'Andriamanitra zao teknôlôjia zao tsika ny ahafahantsika ny tena mifampizara, ahafahantsika ny mitory ny filazantsara satria tsika mety misy fotoana tsy vitantsika ny mitory ny filazantsara kalamanjana fa amin'ny alalan'ny teknôlôjia dia namen'Andriamanitra opportunité tsika ny izarana zany ary namen'Andriamanitra opportunité koa tsika ny anao an'izao fandaharana zao dia manasa anao tena hoe izara maximum an'izao fandaharana zao ozy izy atao hoe afinaritra dia afinaritra fotoanantsika ny tena inoko fa tena hoe hikasika anao sahady Andriamanitra dia n'izao ampiandohana zao dia tena hoe mino fa hikasika anao sahady Andriamanitra dia anao lalana ho amin'ny fiainantsika sy ianao amin'ity anio ity ka zarao ary zao fandaharana zao mba ho hitan'ireo namantsika ny zarao any anatin'ny groupe ihany koa mba ho maro amin'ireo fianakaviana mba tena hoe ho maro ny fianakaviana ho voavonjy ho maro ny olona izay andrian'i Jesosy Kristy ho mpamonjy ny tena manokana satria izy ny tena Andriamanitra hoe tena efa miharatsy zao tontolo zao tena tsy mety tsika kokoa raha tsy mivavaka ozy ny tena Andriamanitra mandrakariva ka tsy reraka ka andao tena hoe tsy hotazonitsika ho antsika samy rery zany fanompom-pivavahana zany zao fandaharana zao fa tena hoe hizarytsika ho an'ireo namantsika tahaka ny namonjy Jesosy Kristy atsika dia andao ihany koa tsika hizara ho an'izy ireny dia manasa anao tena hoe hizara maximum zao fandaharana zao fa mialohan'izany fotoan'izany dia alohan'ny anaovantsika ny vavaka andehantsika maka ny tena Andriamanitra alohan'ny tena hoe hanandratantsika fisaharana ho an'Andriamanitra nasantsika fany masina hiaraka amintsika eto amin'ity toeran'ity zay tsy amin'ny herintsika tsy amin'ny tanjantsika ny na dia zahako ny mitarika izao fandaharana izao ara dia tena hoe tsy handeha amin'ny herin'ny saiko sy izy rehetra fahaizako fa miantehatra tanteraka amin'ny fany masina ary rehefa vitantsika zany dia ndesika hifony ao anatrehany tompo satria tena tsy mendrika isika mpanoty isika nanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra isika ny saina zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra indrindra tany anaty laliny fotsika tany mety nanao ny zavatra tsy nety dia androany misokatra ao antsika ny androany ary mitsotra ao antsika ny tanan'Andriamanitra anatona antsika mba handresantsika izany famondrapo zany rehefa vitantsika zany dia ndeha hanapakantsika izy rehetra sakatsakana rehetra mety alefan'ny fahavalo tsy haiko hoe inona mety ampitenen'ny fany masina anao androany fa tapahantsika zany dia tiako anokatra ny baibolinao amin'izao fotoana izao hiaraka maka ty tena Andriamanitra izay tena mahafinaritra ity tsika ny azy voasoratra amin'ny salamo fa 5:7 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy araka ny soramandry salamo abidi fiderana an'Andriamanitra mpanjaka be indrafo fiderana Davida anandratra anao ary Andriamanitra mpanjakako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay doria ankalazanao isan'andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay doria amen lehibe Jehova ka tokony hoderainy indrindra ary tsy takatry ny saina ny falipiazany amen tena mafontsy zany tena Andriamanitra zany raha vavisaranada mendrika tena hoe ankalazainy mendrika sandratra ny anaran'Andriamanitra mendrika mena voninahitra ny anarany ndao ary vavaka sosanao androany amin'ity an'ity zay eo amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka ary mame voninahitra anao zay satria nomena fotoana zay androany anandratanay ny anaranao sy ankalazainay ny anaranao Jesosy misaotra anao zay satria nataonao tafahoana indray izay amin'ity andro mahafinaritra aty misaotra anao ihany koa zay Andriamanitra ny amin'ireo tombontsoa ny amin'ny fahatsarana fahasoavana fitiavana izay nomenao anay Andriamanitra ka mbola ahafahanay Jesosy mankalaza anao sy midera ny anaranao amin'ity an'ity
zany tenao Andriamanitra hoe anandratra anao ary avindrindra satria lehibe ny asanao. Tena raha mandinika ny zavatra nataonao sy ny zavatra tanteranao fiainanay zay Andriamanitra dia tena mendrika anao tokoa zany fanandratana anao zany sy fiderana ny anaranao. Ka zany mahatonga anay Jesosy Kristy hoe te-hipololotra fisaorana ny vavanay satria madera ary tsara tokoa zany Andriamanitra. Androany koa zay Jesosy dia mila ny hery avy aminao. Mijina fa ny masina ka ok anao hitarika anay meno anay tsara ray avy anazavany sy anay sy anokatra amin'ny masom-pananay amin'ity anio arivadia ka zay zavatra rehetra ataonay eto dia tena hoe eo ambany fitarianao zany fa ny masina. Fehezo ny vavako tompo fehezo ny olona tsara ray avy sy ny fotoananay rehetra eto Andriamanitra. Ary ok anao hiasa malaraka eto androany voninahitra ho anao irery any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tompo amin'izao fotoan'izao indray zay dia mbola manantona anao indray Jesosy hoy izy ny tenao hoe sambatra izahay raha madio am-po, sambatra izahay raha tsy hisanao heloka. Tompo androany dia mangataka famindrapo tanteraka avy aminao zay. Mamelanay Jesosy any amin'ny adalanay sy ny faratsinay sy ny fahalotonay rehetra Jesosy. Diovy zay androany ka le ranao latsaka tao Kalvari ny anadiovanao anay amin'ity anio ity Jesosy mba hisy anjara ho anay ao anaty famindraponao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary atolotra ny andray ny tenanay ho anao manjaka feno ianao Jesosy voninahitra ho anao irery any amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo eto koa zay androany na inona asan'ny fahavalo na fanelingelenana nefa fahavalo zay zavatra rehetra Tompo mety mitondra tsy fifantohana na mety mangalatra ny teny ho anay eto androany na zay tsy ahafahanay miditra amin'ny anjaranay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mandraba tsy mamotika an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Titiko tsy manana hery tsy manana fahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zay rehetra asan'ny fahavalo rehetra amin'izao fotoan'izao. Fa tonoko androany Tompo dia mpandresy izahay. Tena tonoko androany miditra amin'ny anjara voatendrinay izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary mandrakotra ny fotoana rehetra izay Tompo amin'ny ranao sarobidy mba tsy ho hita mason'ny fahavalo izany. Voninahitra ho anao irery amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Amin'izao fotoan'izao dia andetsika any anaraka hira anankiray zay tena hoe hira hitondra fampahirezana, hira tena hoe amelombelona anao indray ao anatin'izao fotoana antsika izao mety hira efa hainao zany hira zany fa tiako tena hoe hiary iteran'Andriamanitra isika ny ao amin'ny alalan'ny ty hoe hiary vavaka dia manasa finaritra manasanao zay tena hoe anaraka finaritra zany hira fideran'izany. Manarahto. Why?
napinao io lanjao miakatra naniarokiny fahafatesanaza tsy asaka nany fangagana ny aizony pito no mampilaza fefamanakaiky ny fahazavana ny aizony pito no mampilaza fefamanakaiky ny fahazavana Halleluja mino fa tena ny hira fiderana tsara ianao ary tena hoe nakafia nakamamy azany hira fiderana zay ny rahantsika toy zay fa am'izao fotoana zao dia ndetsika tena hiditra ao anatin'ny votoatiny zao fotoana zao dia ny vavaka zany ny vavaka izy ny tenandriamanitra dia manova zavatra ary izy ihany koa nefa miteny hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka isika ary zany tena ilayntsika am'izao fiainana zao dia tena hoe mila vavaka zao sy ianao am'izao fotoana zao dia andetsika tena hijoro ambanga iombo-po amindroany hivavaka ho an'ireo zay mety mbola voafatotra am'izao fotoana zao mety hoe kristianina izy mety efa nandrian'i Jesosy Kristy ho mpamonjy ny tena manokana izy fa mety noho ny amin'ny toe-javatra izay iainany na mety noho ny amin'ny eo anivon'ny tontolo misy anazy dia mety hoe tafiditra ao anatin'ny fahazaran-dratsy izy miverina indray ao anatin'ny fahazaran-dratsy miverina indray izy ao anatin'ny filanan'izao tontolo izao verina indray satria maro fakapanahy ary zany efa lazain'i Jesosy Kristy hoe maro fakapanahy izay ho hitanareo izy kanefa izy matoky fa izao efa narisany zany ndetsika hitondra mambavaka ao an'ireny olona ireny mety ihany kokoa mety hoe ao anatin'ny fianakaviana na mety hoe namanao izy ireny na mety tena hoe akaiky aminao tena hoe ami prosinao tena hoe voafatotra izy tena mety tena hoe tsy hitan'izay lalakombana te hiala izy kanefa tsy afaka miala tena hoe ao anatin'ny fotoana tena hoe manao tena hoe adalana be izy variana amin'ny filalaovan-dratsy variana amin'ny fisotroana variana amin'ny loka variana amin'ny zavatra maro isan-karazany tena Andriamanitra milaza hoe aza ty zao tontolo zao izy na filany zao tontolo zao andetsika tena hivavaka ao an'ireny olona ireny zay tena mbola voafatotra androany
mba Andriamanitra tena anafaka an'izy ireny ary zany koa nefa lazain'Andriamanitra hoe raha ny zanaka no anafaka de ho afaka tokoa izy ireny de tena hitalao amin'ny tompontsika androany tena hoe tena tsy anaikitsika anie Jesosy fonjeo reny olo reny afao reny olo reny tena amin'izao fotoana zao tena maro ny olona tena hoe tsy tena hoe ataon'ny fiainana tena ataon'ny fiainana tena hoe lasa mivaro lavo tena ataon'ny fiainana hoe tena lasa tsy malala an'Andriamanitra intsony de andetsika tena angataka amin'ny tompo hoe tompo fonjeo izy ireny tahaka namonjenao anay mba tsy ho very izy ireny rehefa ho avy ny fotoana rehefa ho tonga eny amin'irao lanitra ianao satria tsika tsy malala takona amintsika ny ampito tsy haintsika ny fotoana zay atogavan'Andriamanitra zay isehoan'i Jesosy Kristy eny amin'irao lanitra de andetsika tena hivavaka ho an'izy ireny mba Andriamanitra hamonjy an'izy ireny tahaka namonjeny antsika sy ianao satria raha amin'ny fotoana hoe raha ohatra izy ka hoe fa kristiana ka hoe very ny fanan'izy de malahelo tsika ane de ho very any ve izy ndao tena hitalao amin'ny tompontsika ny tompo vonjeo izy ireny afao izy ireny ireo olona izay mbola tsy mahalala anao ihany koa Jesosy de aoka ianao tena hoe hamonjy an'izy ireny tena hoe amin'ny famonjena ho an'izy ireny ary amin'ny fotoana ianao tena hoe mandre anao izy ireny de tena hoe handray anao mpamonjy ny tenanao manokana ka mialohan'izany vavaka zany de andeha amin'ny ten'Andriamanitra antsika zay voasoratra ao amin'ny Mateo 7:20 andiny 4:20 vakoto izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary tahaka izany de tsy sitraky ny rainareo izay any an-danitra raha ho very na dia ny iray amin'ny ireny madinika ireny azy zany lazainy ten'Andriamanitra tena tsy sitrapon'Andriamanitra ny haverezany ireny olona izay mbola hoe tsy manana Jesosy ireny ka andaontsika hivavaka ary zany koa voalaza eo amin'ny Jaona 3:20 hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao izy nomeny zanalahy tokana mba tsy hisy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay tena hoe tompo ataovy manana fiainana tsara izy ireny ao aoriana zao vavaka zao aoka ho maro ny olona tena hoe andray anao mba hanana fiainana de ndao ary vavaka zao sy anao amin'izao fotoana izao dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsara indrindra mbola mame voninahitra anao zay ary mbola midera anao sy makalaza anao Jesosy araka izany teninao zany de hoe tsy misy ary tsy sitrakao na de tsy sitrakao na de nisy ho very ny ray amin'ireny izy ny tenao Andriamanitra ary ianao ihany koa laza fefantsiavinao zao tontolo zao de nanaiky ianao nanolotra ny tenanao ho famonjena ho an'izay rehetra mino azy mba hananana fiainana mandrakizay Jesosy eto zay androany de mijoko ambanga ho an'ireo olona zay mety mbola voafatotra tompo amin'ny filana zao tontolo zao mety mbola variana amin'izao rehaka ety amin'ity zao tontolo zao ty mety tena hoe variana ao anatin'ny filalaovan-dratsy Jesosy tanora raim-pianakaviana renim-pianakaviana eny Jesosy Kristy mety hoe fianakaviana ihany koa Andriamanitra mety ihany koa misy tompo olona efa tena hoe nandray anao kanefa nanizy Jesosy tena hoe nohony amin'ny fiainana nohony amin'ny zavatra mafy zay lalovany de tena hoe aleony safidy Andriamanitra hoe any amin'izao tontolo izao no mety hoe mahafinaritra anazy Jesosy androany mitsangana Andriamanitra mitsangana ianao Jesosy Kristy tena hoe hamonjy an'izy ireny satria tsy sitrakay ary tsy sitrakao Andriamanitra raha ho very ny fanan'izy ireny amin'ny fotoana ny tompo ianao ho avy eny amin'ny raha ho lanitra tompo aoka hisy anjara famonjena an'izy ireny amin'izao fotoana izao Andriamanitra amin'izao ora minitra segondra zay iraisany fo mampanahy tompo mivavaka zao Jesosy vonjeo izy ireny Andriamanitra tena mitalao aminao zay Jesosy Kristy tena miantsoantso anao izay ataovina daoka tena hoe izy famonjena anatin'izy ireny kasio izy ireny Andriamanitra esora anatin'izao filany zao tontolo zao esora anatin'izao filalaovana sy ny rehaka tompo zay mety ety amin'ity zao tontolo zao ity izy ireo Andriamanitra tompo aoka tena ianao Andriamanitra tena hoe hiady an'izy ireny fonjeo izy ireny Jesosy aoka leranao latsaka teo Kalvari tena hoe ianao nanaiky satria mba hanananay fiainana Andriamanitra de aoka ihany koa Andriamanitra tena hoe hamonjy an'izy ireny ianao Andriamanitra satria aoka ho tsapan'izy ireny ihany koa Andriamanitra ny zavatra ny vidiny zay nalohanao Jesosy ho famonjena an'izy ireny tompo raha izahay manokana de tsy afaka izay manova olona na mamonjy olona fa ianao irery any Andriamanitra tompo ianao zany vavaka zany tompo
aoka vovonjenao izy reny Jesosy Kristy, aoka tena hoe ianao anafaka an'izy ireny satria zany le falazainao hoe raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa izy ireny. Afao any fatorana izy Jesosy, afao amin'ny filalaovan-dratsy Tompo, afao amin'izay rehetra filany ety amin'ity zao izy Andriamanitra. Raha eo mino izay androany fa izy fanafahana goavana ho ataonao ary voafatotra amin'izao fotoana izao Andriamanitra. Izy fanafahana goavana Tompo ho ataonao ary izay tena mbola tafalatsaka ao anatin'izao fiainana izao tontolo izao. Misy tena misy fanafahana Jesosy ho an'ireo izay tena hoe niverina any amin'izany fiainan-dratsy zany Tompo. Terenay ny anaranao Andriamanitra satria mendrika izany ianao. Ary ambon'izany Jesosy Kristy dia mandrakotra an'izy ireo izay amin'izao fotoana izao Tompo. Raha misy amin'izy ireo efa manaiky hanolotra ny tenany anao Jesosy, aoka ianao hanome herana azy ary tehirizy izy ireo Tompo. Ampalaviro an'izy ireo Andriamanitra ny fakapanazy ny zavatra maro isan-karazany Andriamanitra. Fa izy tena omenao hery ahafahan'izy ireo mijoro hatramin'ny farany mandram-pivelonao eny amin'ny raha olon'anitra Jesosy Kristy. Raha eo dia manome voninahitra anao izay ary miteranao izay satria mendrika loatra ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovany an'izany vavaka izany. Misaotra Dada. Amen. 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 Amin'izao fotoana izao dia alohan'ny hidirantsika ao anaty fampahirezana dia mino fa tena nivavaka ianao ary Andriamanitra ny tena amaly an'izay rehetra nangatantsika satria hoe izy niteny hoe na dia mbola tsy niteny azy tsika ny dia izy efa malala izay masoa antsika ny izy efa malala an'izay rehetra hetaheta tany anaty fotsika tany amino fa amaly antsika n'izy araka ny haben'indra fony. Dia amin'izao fotoana izao tsika dia andetsika anaraka hira anankiray amin'ity an'ity dia manasanao arany anaraka finaritra tao. Varavara vagul Uain vavadin vazantan Navata ilaza Afuaye Lazai komna nisim asam nasun Ado Amara kom fayafa Tunun kom nifana Mandefa Navata ilaza Afuaye Lazai komna sinan Lazam nasun now Zilay panzak, tupun fayefam, tupun panzakanije. Asike, ize, ze sosu ize, ne panzakan kuninaita. Ze sosu ize, ze sosu ize, ne panzakan kuninaita. Ze sosu ize, ze sosu ize, ne panzakan kuninaita.
Fa tena nanaraka tsara nytonkiriny ianao a inira filerana iny ianao a izay hira tena hoe mampahery a hitondratsika andray ao anatin'ny fotoana ny fampaherezana amin'izao fotoana zao a dia ampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ity ano ity hoe Andriamanitra dia efa manana plana ho amin'ny fiainantsika isanao. Ny tian'Andriamanitra izay fohy a hoentiko ampaherezana anao amin'izao fotoana zao a izay voasoratra ao amin'ny Isaia 4:2-3 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy araka ny soramandry hoe ny andro soa no voninahitry Jerosalema. Tsy angina ao no ny amin'ny Ziona ary tsy hitsaha amin'ny teny ao no ny amin'ny Jerosalema. Mandra-piposaky ny fahamarinany tahaka ny famirapiratry ny mazava ary ny famonjena azy tahaka ny fanilo mirehitra. Ny firenena ahita ny fahamarinanao, amen, ary ny mpanjaka rehetra ahita ny voninahitra ao, alleluia. Dia homena ny naram-baovao ianao izay ho tonono ny vavan'i Jehova ka dia ho tonga satro-boninahitra eo an-tanany ianao sy satroka-andriana eo am-pelantanany Andriamanitra ao, amen. Tena mahafinaritra zany tena Andriamanitra zany a. Zany teny fikasana izay homen'ny tompo antsika isanao amin'ity anio hariva ity. Ampahery anao amin'ny alala zany tena Andriamanitra zany hoe ny andro soa ny voninahitry Jerosalema. Tsy anginao izy ny amin'ny Ziona ary tsy hitsaha amin'ny teny ao ny amin'ny Jerosalema. Mandra-piposaky ny fahamarinany tahaka ny famirapiratry ny mazava.
nampanantena antsika ny ten'Andriamanitra ary Andriamanitra ihany koa dia miteny amin'izao fotoana izao hoe tsy hitsaha miteny izy ny amin'ny Jerosalema ozy izy mpiposaky ny fahamarinana. Andriamanitra dia tena manao zavatra ao amin'ny fiainantsika sy ianao. Andriamanitra dia matoa izy nanaiky nandoa ny vidiny ho famonjena antsika sy ianao, dia efa misy lalana, efa misy planina tsara izay ataon'Andriamanitra fiainantsika sy ianao. Indraindray tsika dia mety manontany-tena, indraindray tsika mety hoe mametraka fantanina ny anatintsika any hoe tompo fa ahoana ty fiainako ty no dia tahaka izao. Nefa ianao efa milaza amin'ny teny fikasanao hoe ianao afaka mampiposaka ny fahamarinanao tahaka ny mazava ozy ny ten'Andriamanitra. Tena hoe misy fahazavana izay tian'Andriamanitra ho atranga amin'ny fiainantsika sy ianao. Ary misy ihany kokoa famirapiratana tian'Andriamanitra ho aseho amin'ny fiainantsika sy ianao dia ny voninahitr'Andriamanitra izany. Manaraka izany ny voninahitr'Andriamanitra afaka miposaka izany ozy izy mandra-pitonga ny fahamarinana ozy ny ten'Andriamanitra. Ka androany tiako sainao ary tena hoe tiako hanana etaetanao, tiako tena hoe hiakatra ny fonana ny anatinao amin'izany ten'Andriamanitra izany sy ny fampananten'Andriamanitra hoe izy anie ka afaka mampiseho ny fahamarinany, afaka mampiseho ny rariny amin'ny fiainantsika sy ianao ao anatin'ny fahazavana, ao anatin'ny famirapiratana. Mety ianao mety mieritreritra hoe ahoana ny anatotosahana an'izany fa amin'Andriamanitra izany dia tena hain'Andriamanitra. Ozy izy hoe tsy mitsaha teny mety tsy haiko hoe ohatranao na fatakaranao an'izany ten'Andriamanitra izany. Andriamanitra rehefa miasa dia miasa amin'ny fomba mahagaga izay tsy takatry ny saintsika. Ny olona ozy izy mety misy fetrany, ny olona mety na ny fahaizanao na ny zavatra anaotranao mety misy fetrany hatreto ihany, fa ny an'Andriamanitra tsy misy fetrany izany. Izy rehefa milaza rehefa hoe zay amin'ny fahamarinana dia afaka ho atranga an'izay, afaka ho apotra an'izany, afaka ho aseho an'izany ary ny firenena rehetra afaka mahita an'izany. Mety niandratra zavatra tamin'Andriamanitra ianao mety ny zavatra mety lalovanao ohatrany, mety nefa hoe zavatra mety fafambaraka mihitsy ny andrasan'ny olona aminao. Kanefa amin'Andriamanitra izany afaka ho avadiny voninahitra, afaka ho avadiny fahalebiazana, afaka ho avadiny afaka hoe ianao no marina amin'ny zavatra rehetra. Ary izany zavatra any ohatra hoe raha maka ohatra hoe amin'ny toerana anankiray ianao izao, ao anatin'ny toerana anankiray hoe maizana, kanefa ianao anatin'izay toerana maizana izay amin'ny fotoan'Andriamanitra miaraka aminao, amin'ny fotoan'Andriamanitra momba anao. Dia ao anatin'izany aiza izany Andriamanitra afaka mampiseho famirapiratana, afaka mampiseho fahazavana, afaka mampiseho ihany kokoa famonjena ho anao izay mahatonga ny olona ho tola gaga, izay mahatonga ny olona tena hoe hovaky teny aminao hoe fahamanompo Andriamanitra iza ianao. Izany raha fahasaranadany ten'Andriamanitra, fampanantenan'Andriamanitra, fampiakarana indray ny finoana ny anatintsika sy ianao. Ozy izy nety hoe ny firenena ahita ny fahamarinanao ary ny mpanjaka rehetra ahita ny voninahitra ao dia omena anaram-baovao ianao. Tena tsara izany ten'Andriamanitra izany. Imagine hoe firenena rehetra izao tontolo izao afaka mahita anao ary ny mpanjaka ozy izy afaka ihany kokoa ny mpanjaka rehetra ozy izy ahita ny voninahitra ao. Tena tsara izany ten'Andriamanitra izany. Mpanjaka amin'ny toerana amin'ny firenena afaka mahita izany voninahitra izany. Ny Andriamanitra rehefa tena hoe miasa sy miteny izy dia tena hoe le zavatra tena goavana, le fampanantenana tena hoe goavana izany no atrangan'Andriamanitra fiainantsika sy ianao. Ka tiako tena hoe raisinao izany ten'Andriamanitra izany, tena hoe ho velombelona ao anatinao indray hoe zaka le olona tena avahan'Andriamanitra, zaka ny firenena rehetra ka afaka mahita ny fisandrapako, firenena rehetra ka afaka mahita hoe afaka mahita ny voninahitra izay aseho sy aposaka Andriamanitra amin'ny fiainako. Tena tsara izany ten'Andriamanitra izany raha fahasaranadany. Ary izy anome anaram-baovao anao. Hoe anaram-baovao izany
ohatrany zany ianao le ianao le olona Tahiana, ianao le olona tena hoe feno fahasoavana, feno fahatsarana, feno voninahitra. Zany no anarana zay tena hoe afaka hiantsona antsika hoe iny le olona tena hoe Tahiana Andriamanitra rehefa miaraka amintsika izy ny tena Andriamanitra de tsy misy afaka mahatohatra antsika. Ozy izany koa ny andindina hoe ka dia ho tonga satro-boninahitra eo an-tanany ianao ozy izy sy satroka andrina eo am-pelantanany Andriamanitra. Zany fampanantenan'Andriamanitra antsika isanao amin'izany tena Andriamanitra zany. Azon'Andriamanitra tanterahany zany, azon'Andriamanitra tena hoe ho atao zany, indrindrindra antsika zanany, indrindrindra antsika ny afaka ampisehoan'Andriamanitra ny fahamarinany. Ary ao anatin'izany hoe rariny zany tokoa Andriamanitra dia afaka manatanteraka zany. Andriamanitra afaka mitsangana manome rano antsika. Ohatra hoe any amin'ny toerana iasanao ianao zao mety hanaovan'ny olona tsindry azo lena, mety hanaovan'ny mpampiasanao tena hoe toeran-tsaka ianao. Kanefa ao anatin'izany ianao mety malahelo ny fonao, mety hoe marary ianao le izy. Kanefa tadidio fa ianao raha matoky an'Andriamanitra dia Andriamanitra afaka mampiseho, afaka tena hoe mampahita ny voninahiny. Ireo olona izay manodidina anareo na lehibe anao dia afaka ny ahita n'izany voninahitra Andriamanitra zany. Ozy ho tonga satro-boninahitra eo an-tanany ianao. Eo an-tanan'Andriamanitra dia ho tonga satro-boninahitra ary ny satroka andrina eo am-pelantanan'Andriamanitra. Tsika le olona tena hoe miavaka mihitsy e, le olona tena hoe olona tena hoe le Tahiana, le tsy azon'izaniza kitiana, le tsy azon'izaniza asiana ratsy zany. Mila takatrao zany ary mila tena hoe sainao ary ataonao tafalatsaka ao anatin'ny fonao hoe zaka zany olona zany, zaka le olona tena avahan'Andriamanitra, zaka le olona tena afaka nehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Fa mila piratana, falebiazana zany nataon'Andriamanitra aminahy. Ary eto koa dia mbola misy ten'Andriamanitra anankiray tiako hampahirizana anao amin'ity hoe ao amin'ny Salamo 119 hoe aoka tsy homenatra noho ny anko izay miandry ianao Jehovah Tompomaro, aoka tsy ho very hevitra noho ny anko izay mitady anao ry Andriamanitra n'Israely eo. Zany ozy ny ten'Andriamanitra hoe zay mety misy olona miandry ny faravanao, mety misy olona miandry ny fahalavonao, mety misy olona miandry ny miandry anao hoe tena hoe ho raraka fa tsy ahitan'izany izy, tena hoe tsy ahitan'izany izy voninahitra Andriamanitra hiaraka aminao. Tena hoe mety misy olona tena hoe mitady anao tena hoe ho very, tena ho latsaka any anaty lavaka mangitsikitsika ty olo ty, tena hoe mety hoe tsy haiko hoe ahoana ny ilazana anazy. Fa izy ny ten'Andriamanitra mampanantena antsika isanao izy ao anatin'izany. Rehefa niteny izy sery ambony hoe afaka ho tonga famirapiratana, afaka mampamirapiratra anao, afaka tena hoe mamiratra anao tahaky ny mazava. Amin'izay fotoana zao dia amin'izay fotoana izay dia tena tiako tena hoe tsy homenatra ihany koa ianao. Mety ny olona ozy izy mety manenjika anao, manaratsy anao, fa Andriamanitra rehefa amin'ny fotoana ianao safidy hanompo an'Andriamanitra dia izy aza menatra noho ny amiko zany izy, aza hoe aoka tsy homenatra izay miandry anao Jehovah. Aza mbola manaritoky zany, aza mbola hoe kivy zany hoe ahoana ihany ary hitondran'Andriamanitra ty fiainako ty. Fa Andriamanitra tena tsy manary anao ary tsy mafoy anao. Mino fa nandray zany tena Andriamanitra foy mety hoe tondra fampahirizana anao ary napakatra indray ny fonana tany anatinao zany fampahirizana fo zany. Ary mino fa ny tompony hanoratra an'izany ao am-ponao dia tena hoe iraikitra soa am-ponao zany ka tonga anao indray ho velombelona, tonga anao indray tena hanana fanantenana amin'ny zavatra efa nampanantenan'ny tompo antsika isanao. Ary mino ihany koa fa tena hoe hiakatra indray ny dimension amin'ny fonanao tena hoe tena zaka le olona tena afaka ampisehoan'Andriamanitra ny heriny, ny zaka le olona tena hoe firenena rehetra ny afaka mahita ny fisandrato koa, ary ny mpanjaka rehetra ihany koa afaka mahita ny voninahitra. Ary za le olona le omena anaram-baovao izy ny ten'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao dia hivavaka isanao amin'izany fampahirizana fo zany.
mba tena Andriamanitra anova tanteraka indray ny fomba fisainanao ary Andriamanitra tsy mibadika ambony ambanindray ny zavatra rehetra izay mety lalovanao ho vadika voninahitra zany dia asandrata raha vavaka amin'izao fotoana izao. Dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mamely voninahitra anao zay amin'izao fotoana mahafinaritra izao ary tena anao zay tompo satria mendrika an'izany ianao. Ankalazainay ianao Andriamanitra ny amin'izany teny fampahirezana fo izay nomenao anay izany. Misaotra Jesosy satria velona indray ny fanantenana aty anatinay Andriamanitra ary miakatra indray ny finoana aty anatinay Jesosy fa izahay dia olona tena navahanao ary misaotra ihany koa tompo any amin'ny teninao Andriamanitra izay mampanantenanay fa ianao afaka mampiseho ny famarinanao amin'ny fiainanay ary ianao ihany koa Andriamanitra afaka manome anaram-boninahitra ho anay. Misaotra Jesosy Kristy ny amin'ireo fampanantenanao ihany koa Andriamanitra hoe ny firenena rehetra dia afaka mahita ny fisandratanay, afaka mahita ny famirapiratany voninahitra ao amin'ny fiainanay. Jesosy androany dia mety misy olona mety efa tena kivy tanteraka, mety misy olona tompo tena efa manaritoto, mety misy olona tompo mety tena efa hoe tsy hitan'izay lalako ombany, tsy hitan'izay atao, mety manenjika anazy ny haviavanana. Eny tompo androany dia tonga izany teny izany androany tompo atao mitokantrano ny zanakao tsiraray avy izay manaraka izao fandaharana izao. Anao Jesosy hampiakatra indray ny finoana ny anatin'ny tsiraray avy Andriamanitra. Zay io mino anao tompo fa tena hietsika anao amin'ny fombanao magaga ao aorianan'izao vavaka izao Andriamanitra izao sy ireny teny fampahirezana indreny Jesosy. Ary eo tena hoe hiakatra indray ny finoanay Jesosy Kristy hanantenanao zay amin'ny zavatra rehetra tompo izay mety lalovanay na mety izay mety hiainanay Jesosy Kristy satria efa nampanantenanay ianao Andriamanitra. Ary eto koa Andriamanitra dia mivavaka izay. Izay Andriamanitra tena hoe tsy homenatra, izay Andriamanitra tena hoe tsy hangahiafa, tena hoe atoky anao izay Andriamanitra amin'ny mety fotoana maro ny andrasanay anao Jesosy fa tsy atahotra izahay Andriamanitra ary tena hoe tsokivy izahay fa hanantenanao hatramin'ny farany. Dia mankasitraka mameo voninahitra anao izay raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Alleluia. Amin'izao fotoana izao dia andehantsika mbola hitoy hivavaka amin'izao fotoana izao hivavaka ny ho an'ny tialy ity ametraka feno tanteraka eo am-pianarana-tanan'Andriamanitra ho an'ny tialy ity tsika sy ireo olona izay mety mbola andeha hiasala mety izay mbola mety hamita ny adidy sy ny andraikitra izay iandraikentan'izy ireo ary tena Andriamanitra tsy namilaza hoe ozy ny tena Andriamanitra hoe eny fa na dia atsora azy tsika dia tena hoe andry tsy manana iaho izy ny tena Andriamanitra dia hoe tsika feno am-pialan-tanan'ny tompo tialy ity mba izy nanome antsika ny nofo tsara, nanome antsika ny koa toromaso tsara ary angatantsika ihany koa ny tompo hanafiera andreo namantsika ireo izay mety mbola hiasala mba tena hoe tsy hatsarovizaka izy ireo, tsy hatsareraka izy ireo fa tena hoe Andriamanitra hanafieran'izy ireo tena hoe ho vitany amin'ny atsanga sy andavany izay asa ataon'izy ireo tena hoe ny herin'Andriamanitra hiaraka amin'izy ireo ary rehefa vitantsika izany dia andehantsika hisaotra amin'ny tompo ny amin'ny fotoana izay nomeny antsika izay tena hoe fotoana mahafinaritra, fotoana miavaka ary hisoarantsika anazy ihany kokoa ny amin'ny teny ny amin'ny vavaka sy ny amin'ny firaisantsika fo mampanahy teto androany ankasitrantsika an'Andriamanitra dia andeha ary vavaka ary sosoanao amin'izao fotoana izao. Dada amin'ny anaran'i Jesosy mameo voninahitra anao zay ary niteranao sy nitsakanao zay Andriamanitra satria mbola mendrika an'izany ianao. Tompo eto izay androany dia mitondra mambavaka ny tialy ity eo am-pialan-tananao Andriamanitra. Jesosy ozy ny tenao eny fa na dia mandry azy izahay Andriamanitra dia ianao afaka manome toromaso mamy anay Andriamanitra. Mandry tsy manana iaho izy ny tenao. Jesosy amin'izao fotoana izao dia ianao tena aniraka ny anjely tena hoe hiaro anay ao anatin'izao alina manginina izao Jesosy. Eny tompo ny toromaso izay atrehanay dia tena apetraka feno am-pialan-tananao izany tompo mba ao anatin'ny tialy ity ianao hanome nofo tsara ho anay Jesosy Kristy. Eny koa Andriamanitra mpahita vision anay ao anatin'izao azo izay vision tsara
zay tianao hitondrana ny fiainanay sy ny mombanay rehetra Andriamanitra. Tompo mangataka ny ilay ranao sarobidy izahay Andriamanitra, antrakotra anay tsiraray avy manomboka any amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny falajianay. Eny Tompo hifafy any amin'ny tolamba ravaranay tsiraray avy any ny ranao Andriamanitra, ka na dia mandalo aza ny anjely ny fanafafatesana dia tsy akasika anay zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eny ihany koa Jesosy Kristy tena hoe toromaso tsara avy aminao Andriamanitra, tena omeo anay zany ary misy Tompo mety hoe tsy dia matory izy amin'ny ala fa mety misy zavatra manelingela anazy dia amin'izao fotoana izao Jesosy Kristy dia mivavaka izay. Anao to tena mety toromaso mamy an'izy ireny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary eto ihany koa Andriamanitra dia matsiaro izay ho an'ireo namanay zay mety mbola mety miasala izy ireo Andriamanitra, mamita ny adidy sy andraikitra izay sahan'izy ireo eo anivon'ny tokantrano eo sy izay rehetra ataon'izy ireo ihany koa Andriamanitra. Ary mety ihany koa Andriamanitra hoe any amin'ny toerana mety mifamadika amin'ny situation misy anay hoe amin'ny andro atoandro any amin'izy ireo ka mety hoe miasa dia mivavaka izay Jesosy mba tena ianao anafieran'izy ireny, tsy atsaro izy ireny arerahana, tsy atsaro izy ireny fahavizanana fa tena hoe omenao hery izy ireny Andriamanitra ahafahan'izy ireny mavita ny adidy sy andraikitra izay sahan'izy ireny Jesosy Kristy. Ary Tompo dia manapaka izay rehetra fanahy ratsy izay nandisitra na zana-tsim-pikany efa mifahavalo mba tsy akasika an'izy ireny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tompo ary amin'izao fotoana izao dia te hisaotra anao izahay, te hankalaza anao izahay, te hame voninahitra anao izahay satria mendrika an'izany ianao. Tompo misaotra anao any amin'ny fotoana nomenao anay ahafahanay niaraka teto androany. Misaotra any amin'ny fanatrianao, misaotra any amin'ny famindraponao, misaotra any amin'ny fanafana, misaotra any amin'ny fijoroanay amin'ny banga Tompo ho an'ireo izay voafatotra, misaotra any amin'ny fanafana izay efa nomenao an'izy ireo ary misaotra ihany koa ny amin'ireo hira fiderana izay naranay teo androany Andriamanitra. Misaotra Jesosy any amin'ny teny fampahirezana ihany koa izay mampiakatra indray ny finoana aty anatinay ary fantatray Tompo fa ka ianao afaka mampiseho ny voninahitrao amin'ny fiainanay ary afaka ny firenena rehetra afaka mahita an'izany Andriamanitra. Rahay ilay mankasitraka manome voninahitra anao izay Tompo androany dia sorata eo am-pon'ny zanakao tsiraray avy izany teny izany Andriamanitra, mba tsy hisy latsaka na dia anankiray aza Tompo fa tena hoe iraikitra ao am-pon'ny zanakao tsiraray avy Andriamanitra, ary anateny izy ary tsy homenatra izy, tsy angaya izy amin'ny fotoana izy miandry anao Jehovah. Dia mankasitraka manome voninahitra anao izay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay an'izany mivavaka izany. Misaotra Jesosy amen, amen. Amin'izao fotoana izao dia andeha Jesosy anao hizara ny tenim-pahasoavana izay voasoratra eo amin'ny Salamo 7:20 andiny fahenina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Entiko fahasoavana sy famindrapoany ny anaraka amin'ny andro rehetra ianako dia hitoetra ohatran'i Jehovah andro lava ao. Amen. Dia tiako averinao amponoza ny ten'Andriamanitra izany dia apetra ao ambonin'ny lohanao ny tananao dia averintsika izany. Entiko fahasoavana sy famindram-pony manaraka amin'ny andro rehetra ianako dia hitoetra ohatran'i Jehovah andro lava ao. Amen. Dia izay ny fotoanantsika dia samy tahian'Andriamanitra daholo antsika rehetra. Tahito.